Eo amin'ny sehatry ny finoana kosa indray dia tonga eto Madagasikara ny missionnaire Dr John Kraz avy any Texas ka ny fiangonana Adventiste no mampiatrano sy ivaniana ny taorian'ny fahatongavany teto Madagasikara. Dia jerentsika ary ny tombony sy ny zavatra hoentiny ity missionnaire ity ho an'ny tontolon'ny finoana eto Madagasikara. Fototra hafa eo amin'ny lafin'ny finoana no entin'ny docteur missionnaire John Kraz avy any Texas eto amintsika. Ny fiombonana Adventiste ny andro fahafito no mandray azy ireo. Ny fahalalahana ara-pinoana no voizin'izy ireo na ihany koa ilay atao hoe liberté de religion. Le but de mon voyage, c'est de promouvoir, de parler de la liberté religieuse, de la promouvoir, et puis d'encourager tous ceux qui croient en la liberté, les croyants et non-croyants, de tenir ferme pour pas qu'un jour nous la perdions, parce que c'est une liberté qui est menacée dans beaucoup de pays à travers le monde. Anomboka rahampitso no ifamtona amin'ny rehetra izy ary izara ilay hafatra mampiray ny rehetra amin'ny fahalalahana ny ara-pinoana. Le programme, j'ai reçu le programme, je l'ai vu dans l'avion. Il y aura une conférence vendredi sur le thème de la liberté religieuse et un grand festival pour justement souligner ce bienfait et dire c'est quelque chose qu'on aime, la liberté religieuse. Alors tous ceux qui participent à cela le diront, et puis c'est quelque chose qu'on veut garder pour tous, pas seulement pour une catégorie de personnes ou une religion, pour tous. Vous voyez, c'est ça. Je crois que c'est vous qui êtes en charge du programme. Donc le programme, donc le vendredi soir, il y aura une conférence à l'hôtel Carlton. Et lui, il va tenir cette conférence concernant justement l'histoire. Tsy mbola zatra ihany raha ny eto Madagasikara, ny lafin'ny finoana rehetra tsy ankaravana no voaresaka eto, ary tsy voatery fototra amin'ny finoana ihany koa raha ny voalazan'ny Dr John Kraz. Maro ireo fehezan-kevitra hoentiny, efa 20 taona koa izy izao no manao ity asany ity, izay efa nandidina ny firenena 100 farafahakeliny. Anjaran'ny Madagasikara indray kosa izao ary tafiditra ao anatin'ny lohaheviny ny fiarovana ny zo amin'ny maha olombelona.